eo amin'ny tontolo ny zavakanto kosa dia manomana hetsika goavana ny jejy mozika sy ny tarika mpanentana avy eo amin'ny fiangonana anglikana EEM Trinité Masina Avaratra Anjoma ho aseho antsehatra sy ankira etsy amin'ny CCSK Tanimena ny namoronan'Andriamanitra izao tontolo izao. Tafiditra indrindra ao anatin'ny hetsika isan-taona fanaon'ny vondrona mpanentana ao amin'ny fiangonana anglikana Ecclesia Episcopale Malagasy Trinité Masina Avaratra Anjoma na EEM dia isy ny comédie musicale izay asehon'izy ireo antsehatra ny 18 novambra ho avy izao etsy amin'ny CCSK Antanimena nampitondraina ny lohateny hoe dia hita ny fa tsara zany ny seho antsehatra. Isany dia filon'ny Andrazaka Mahefa avy ato amin'ny jejy mozika ihany malagasy mbola tsy fahitantsika zany no aseho eo orchestre ray manontolo manaraka mpanentana amin'io misy 20 eo zay no miara-mihira, miara-mazia, miara-mitantara antsehatra miasa famoronan'Andriamanitra. Dia misy ny décoration koa matiana ny olona karakara anazy olona avy any Alemana, ny dia olona avy any Amerika no karakara ny dia dia manantena fa ho avy isika rehetrarehetra hiara iteran'Andriamanitra no miasa maimaifoana fidirana tompoko. Anjara orchestra choir ary eo amin'ny fikamanana tanora anglikana Avaratra Anjoma marina fa efa manana ny hira ny eo amin'ny 30 eo amin'izao fotoana izao ny mpanentana. Tapitra ny vaovao zao alina izao farany teknisy ireo mpanao gazety ny kirahira na afahantsika namokatra na ity mame fotoanao ny sampana fampilalao ny fahitalavitra amin'ny matv ny rahampitso indray itiana kosa nanao amin'ny manaraka indray.